Panakanto malaza Black Nadia tsy misy tsy mahafantatra any Black Nadia raha mbola amponina eto Madagasikara na ny malagasy mipetraka any ivelany satria efa anisany fantadaza ka tena fantadaza tokoa raha i Black Nadia no asiandresaka. Ankehitriny anefa dia bevoka ny zanany fahatelo i Black Nadia koa maro manoloana an'izany ny manesoeso azy ao anatin'ny Facebook-ny ao anatin'ny page-ny izay milaza ka manao hoe i Black Nadia ty tena matanjaka ka telo anaka nefa telo ihany koa ny dadany zanany. Manoloana n'izany zavadrehetra izany dia tokony tsapantsika ary tokony ho tadidintsika mandrakariva fa olombelona tahaka atsika i Black Nadia eny Nadia mipetraka eo amin'ny toerana ambony amin'izany fahalazana izany aza. Nohon' izany manana fo marary izy ary manana izay tsy mety amin'ny sainy satria ny olona rehetrarehetra tokoa dia samy manana ny fomba fijeriny ary samy manana ny fahatsapany. Manoloana n'ireo fanakianana izay nataony Pakafi Black sy mpanaradia any Black Nadia tao amina Facebook io dia namoaka ny fanehoan-keviny Black Nadia izay fanehoan-kevitra manao hoe telo anaka hony telo babany ihany koa ka ilanao hanambalivalinao zany zaho i Black Nadia ary MISAORA NJANAHARY fa tsy sipany VADINAO. Izany ny fanehoan-kevitry nataony Black Nadia tao amina page-ny. Mazava ngamby izay ary tsy misy analana tsy misy anampina koa dia mazava ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto malaza izay antsoina hoe Black Nadia. I Black Nadia dia anisany tsy dia mankasagotra loatra amina fiainana ninninona ny zavatra miseho fa indraindray ireny olo malaza reny rehefa mamaly ny fanehoan-kevitry ny mpankafy azy dia lazaina fa feno avonavona, lazaina fa misy toetra nefa tokony tsapatsika fa olombelona izy ireo ka manana fo marary sahala amin'ny anao ihany koa. Ary raha ny tena marina sy ny raha tena tokony ho izy dia tsy tokony fiainan'olona no iasana loha, tsy tokony fiainan'olona no andanina randoha hidinihina isanandro fa tokony mifantoka amin'izay masoa ny fiainanao, mifantoka amin'ny aveniranao fa ny olona izay iasana saina amina fiainana dia efa manana ny fiainana mamiratra ary efa manan-katao ka tsy mijaly amin'ny sakafo tadiavina androany hoanina androany. Eny ekeko fa ny mpanakanto dia natao ho fitaratra ary natao hitonga hanatra ho an'ny fiarahamonina nefa indraindray mila tsapantsika fa ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia tsy mandeha araka ny itiavantsika azy. Eny na enao io aza milaza fa masina be na enao io aza milaza fa tampim-pahaizana fa misy zavatra tsy tratranao eo amin'ny fiainana matoa anao tsy mahavita mandresy ny fahantrana sy ny mandresy ny zavadrehetra io dia midika izay fa misy zavatra eto ambony tany dia tsy mandeha araka izay ieritreritantsika azy satria safidiny olombelona fa anjanahary ny lahatra. Nohon' izany ry tompoko lasy tompoko vavy dia tsy tokony mirona mankany amin'ny fitsaratsarana fahatany isika, tsy tokony mirona mankany amin'ny fanaratsiana olona anankiray raha ohatra ka misy trangan-javatra miseho eo amin'ny fiainany izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary tonga dia heritreretinao fa tsy mety avy hatrany. Raha ny faniriana nefa mety tsy izay nefa ny zava-miseho dia io dia tsy maintsy ekena zay zava-miseho, izany no toetsaina tena ngeza ary izany no toetsaina tena tsara avy any amin'Andriamanitra ny maneky ny zava-misy izay miseho eo. Iny no fanehoan-kevitra nataony Black Nadia izay nanao hoe telo anaka hony aho ary telo baba ary mbola nanafatra i Black Nadia hoe MISAORA NJANAHARY fa tsy sipany VADINAO aho. Izany no nambarany Black Nadia ary mbola tsy pihiko ihany koa ity ampamaranana dia tsaroa fa olombelona isika tsy misy tonga lafatra izany ka aza mitsara re mba tsy ho tsaraina fa ny Andriamanitra ilay farantampony nahary lanitra sy ny tany irery ihany ny tompona andraikitra amin'izany fitsarana olombelona izany. Hafatrafatra fotsiny ny aho fa tsy hoe akory tonga lafatra fa aleko lavitra mananatranitra ka mety ananako tsiny toy izay latsainina hoe tahaka izay nanariko anao tamin'iny. Zay fa mankasitraka antsika rehetra na vita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary ety ampamaranana dia aza adino ny mi-abonner ny chaîne-natsika, asio like ny video ary apetraho ny commentaire sy ny zavatra fa ohatrohatran'izany. Zay fa gaby oie, ciao ciao.